Aoka ivavaka isika tompoko. Sotranao zay Andriamanitra ray malalo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, menao indray ty maraina vaovao ity. Sotranao zay ny amin'ny ranao fo, velona ho anaran'ny teninao, ho tariny fanainao masina, ary misotranao koa ny amin'izao famindrampo lehibe, mbola anoloranao ny teninao zao, mba tonga anay olom-baovao aminao, ary iaina amin'izany maha olom-baovao anay zany mandritry ny andro mpiainanay rehetra, ary mba ho tsaron'ny kristianina rehetra ne izany maha olom-baovao azy zany. Efa lasa tokoa ny zavatra taloha, efa navaozinao zay, araka ny teninao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Koa dia mba havaozy ny tena sy fanahinay, ny fiainanay manontolo, mba homendrika anao ilay Andriamanitra izay niteraka anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Dia miarabantsika rehetra riavana natratra izao andro vaovao izay omeny tompo antsika izao, dia amin'ity talata 7 Jona taona 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia ny Jaona 7, andininy 7 ka hatramin'ny 9. Jaona 7, andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any ankibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny andeniny 7 dia ny hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zany no fotokafatra zay banjentsika amin'ity anio ity. Izao tenin'Andriamanitra izao dia maneho amintsika ny fahafatesana dia ny fisarahana amin'Andriamanitra izany. Nefa koa maneho ny fahasoavan'Andriamanitra hiteraka antsika indray handovana ny fiainana mandrakizay. Zany no resahany izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Miharihary ny hoe tsy mahazo miditra, dika zany fa tena tsy misy ifandraisana amin'Andriamanitra isika, ary olonko azy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ambara indray hoe tsy maintsy ateraka indray, dia amin'izany no anehoana ny fahasoavan'Andriamanitra ny amin'ny fiterahany ny olona. Tsy misy tsara ny toetsika ry havana, maty sy simba ny ota isika, noho izany dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, ary mendrika ho faty sy hoelona mandrakizay. Zany no anjarantsika fa voasoratra hoe: fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis 2:2, andininy 17. Dia voalaza ny Genesis ihany fa nanotazany ny voany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ka ny hinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Hitantsika amin'izany fa tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona ny fahafatesana, satria ny hinanany ilay voany hazo. Mety ilaza isika hoe: nga zahay nihinana izany voankazo any fa tsy Adama sy Eva. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: koa amin'izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao,
ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Hitantsika ao amin'ny Romanina 5:12 zany. Ary voalaza eto amin'ny 9:9 amin'ny Jaona 3 hoe zay ateraky ny nofo dia nofo. Zany hoe ny ray aman-dreniko dia mpanota, ny teraka ahy dia mpanota koa aho zany. Ny teraka ihany koa aho dia ny teraka mpanota. Arak'izany dia samy hiara ny fahafatesana satria tafiditra teo amin'ny fiainan'ny olona zany ota sy fahafatesana izany. Fanahy mpanavao anay, simba ny ota izahay, ka amboarinao indray, havaozy ny fanahinay, aviry afo masonao, ny ratsy aoka ho levona, reloa rano velona, tondraonao ny hevitra. Hitantsika amin'izany tononkira-panahy zany, fa mila ny fanahy mpanavao sika, zay simba ny ota, mila amboary ny fanahy masina sika, ary ho avaozina ny ratsy ho levonina, ary ny hevitra na tony tany karakaina ny fiainantsika dia mila ny loharano velona. Fa izay ateraky ny fanahy dia fanahy ho ny teny eto. Noheveriny Nikodemosy fa handova ny fanjakan'Andriamanitra noho ny fahamarinan'ny olona, ka tsy mila ny asan'Andriamanitra ao amin'izany fiterahana indray izany. Fa araka ny teniny ao amin'ny Titos 4:5 dia milaza amintsika hoe tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjaina antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Hitantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa Andriamanitra manamarina antsika noho ny famindram-pony amin'izay hiterahany atsika indray sy hanavaozany atsika amin'ny fanahiny masina. Izany fiterahana indray sy fanavaozana amin'ny fanahy masina izany no ambaran'ny Isaia 4:7 hoe fa handatsaka rano amin'izay mangetaheta ary riaka ho an'izay tany karakaina, eny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Zany tenin'Andriamanitra izany dia manambara amintsika fa Andriamanitra manorina indray ny fitahiany sy ny fanamarinany ny olona. Zany Andriamanitra manorina indray ny fitahiana sy ny fanamarinany ny olona izany. Izany no ataon'Andriamanitra noho ny alehibe ny fitiavany ao amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy no hanadiovan'Andriamanitra atsika amin'ny ota ary hanavaozany ara-panahy antsika ho tonga olom-baovao andeha araka ny sitrapony. Ho fafazany rano madio sika ka hadio ary ny ho afaka amin'ny fahalototsika. Izany no hanafahan'Andriamanitra atsika, eo koa ny sampy na zay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Homen'Andriamanitra fo vaovao isika ary fanahy vaovao no ataony ao anatintsika, ho esoriny amin'ny nofontsika ny fo vato fa homeny fo nofo isika, ary ny fanahiny masina no ataony ao anatintsika ka tonga atsika handearaka ny lalany sy hitandrina ny fitsipiny. Ry havana malala, sarobidy izao asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy izao. Na dia mpampianatry ny jiosy aza i Nikodemosy dia tsy nahatakatra izany voalaza ny mpaminany izany ny amin'ny hamafazana rano ho madio ary hanomezana ny fanahy masina izany. Tsy takatry ny Nikodemosy izany, fa isika kosa dia ampiariariny tenin'Andriamanitra amintsika fa asan'Andriamanitra ny fanomezan'ny fiainana ho an'ny olona zay fa maty noho ny fahotana. Ny olona maty noho ny fahotana dia mila velomina amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina no miantoka izany famelomana sy fahavelomana ho an'ny olona izany. Fiteraham-baovao vokatry ny fanahy masina izany no resan'ny tenin'Andriamanitra eto, ny hoe ateraka indray mantsy
dia mitovy hoe ateraka ho vaovao indray, ateraka avy any ambony, ateraka Andriamanitra, ateraka ny fanahy masina. Loharano ny fiterahana avy any ambony, ny rano sy ny fanahy. Ny rano sy ny fanahy dia ireo zay tsy nateraka ny raha, na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olona, fa nateraka Andriamanitra. Jaona 1:7. Olom-baovao ao amin'ny Kristy isika, ka antsoina hoe Israelin'Andriamanitra. Ry havana malala, isika zay nataon'Andriamanitra ao aminy dia nomeny ny fanahiny, satria izay lazainy eto hoe izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zany hoe milaza ny fanahy masina miteraka atsika zany, kanefa koa milaza ny asan'ny fanahy masina na ny asan'Andriamanitra voaraitsika. Tonga fiainatsika ny fiainan'Andriamanitra, arak'izay maha olom-baovao antsika na zavaboary vaovao ao amin'ny Kristy atsika izany. Ny asan'ny fanahy masina amin'ny fiteraham-baovaon'ny olona dia maneho ny famoronam-baovao, ateraka indray famoronam-baovao ho amin'ny olona mba hahatonga azy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny, ilay fototry ny aina no azontsika fitahiam-pamonjena izay efa nampanantenan'Andriamanitra ary no taterahany ao amin'ny Jesosy Kristy zany, sy no taterahany tamin'ny nanirahany ny fanahiny masina tamin'ny Pentekosta sy tamin'ny nanaovana batisantsika tsirairay avy. Ry havana malala, fitiavan-dehibe zany asan'Andriamanitra zany, ny amin'izay anolorany antsika io fitahiana avy any ambony io fanomezana zay sarobidy loatra, amin'izay nanirahany zanany sy nanirahany koa ny fanahiny masina. Na dia olombelona mpanota tao ambany lalàn'ny ota sy ny fahafatesana azy isika, dia tonga zanak'Andriamanitra noho ny fahasoavan'ny batisa. Teraka indray ary isika, ary no avaozina tamin'ny fanahy masina. Ry olom-baovao noho ny batisa masina sy ny asan'ny fanahy masina, aoka isika mba heritreritra izany fitiavan'Andriamanitra itsika izany, fa tsy isika indray no anala baraka ny raitsika. Aiza zay maha olom-baovao atsika amin'izany? Raha misy mantsy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Koritianina 2:5-7. Olom-baovao ianao, olona avy amin'Andriamanitra, ny voaka avy amin'Andriamanitra, manana fisina vaovao ianao. Dia ny satany fanjakan'Andriamanitra zany, antovanao zany fanjakan'Andriamanitra zany ho fiainana mandrakizay. Ry havana malala, aza atao atsirambina izany niteran'Andriamanitra anao zany, fa tano amin'ny finoana ny fiainana mandrakizay zay fa natolotra anao, fa ho amin'izany no ny antsonanao. Ho fen'izany ten'Andriamanitra izany dia izao: isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, zay niteraka atsika indray araka ny habeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Teny ao aorian'ny batisa izany, ary teny fisaorana n'Andriamanitra noho ny niterahany atsika indray noho ny alehiben'ny famindram-pony, niankina tanteraka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny tsanganany tamin'ny maty izany, ary tamin'ny nanirahany ho amintsika koa ny fanahiny. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganana amin'ny maty. Tafiditra teo amin'ny fiainantsika ny fahafatesana, tafiditra teo amin'ny fiainantsika ny fahotana sy ny fahaverezana, fa nentin'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika kosa ny fitsanganana amin'ny maty, natsangan'Andriamanitra ary nataony vaovao ao amin'ny Jesosy ianao. Aoka ary aharitra etoetra amin'izany fiainam-baovao zany zay fanampidirana antsika isika ry havana, ka nenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro no amonoantsika ny ota sy ny filanin-dratsy rehetra, fa ny olom-baovao ao anatsika kosa no hivelatra sy hitombo ahazo aina, ka ho Jesosy aminao: tomoera amiko ary izao aminareo. Jaona 5:10 andinin'ny
fahaefatra dia ampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo ary ampitoetra atsika ho mahatoky ary ampitoetra atsika koa ny fiadanany ny fitahiny ny fanomezany ny fanahy masina ny fanavaozana zay ataony isan'andro isan'andro voninahitra ho an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen. Raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen.